Nivoaka tamin'ny fahanginan'ny Prime Ministra teo aloha Jean-Maire Beriziky ary naneho hevitra momba ny toe-draram-pirenena mitranga amin'izao fotoana izao. Nambarany tamin'izany fa tokony hametraka ho ambony ny tombontsoan'ny maro anisa ireo mpifanandrana politika hisoroana ny fifandonana eo amin'ny mpiray tanindrazana. Ankoatra izay, nasindresaka ihany koa ny momba ny voamera mahaleo tena misana ny fifidianana. Nambarany tamin'izany fa mahavelona iahy ka tokony ho hatsaraina. Olona manasa ayahy miao satria akaikin'ireny tenireny ranona iny manjary redevable izy zany amin'ilay olona nanendry azy. Dia tsara jerentsika zany zavatra zany. Sahala amin'izay koa ny androm-panjakana izay misy olona tena nitenirena fotsiny zao jereko kely ny senatsika. Ny olona ao rehetrarehetra dia olony HBM daholo. Fa ahoana ary aizitsika ny androso amin'izany. Tokony ho avoazana ireo mpikambana eo amin'ny seni raha nambarany hatrany mba ho tena mahaleo tena marina ity rafitra hikarakara ny fifidianana ity hisoroana ny krizy mety hitranga aoriana izay fifidianana ho avy. Io malasa fisainana ny olona satria ahoana marina ity seni ity tena indépendant marina ve ity sasa manahoana andranahoana olona nitendrena firy ao anatiny ao. Maninona raha ohatra ka le olona tena tsy miankina, le olona ao amin'ny fiarahamoniny pirenena, ny olona amin'ny isaky ny sokajinasa misy azy, ny profession no ho tendrena andeha ao na fidina, voafidin'ireo olona ireo ny olona ao anatin'ny senika mba ho tena mahaleo tena marina io organe anankiray io zany. Nandritra ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity no nanambarany Jean-Maire Beriziky fa isan'ireo kandida ho filoham-pirenena ny tenany.